Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'acharne vous présente Ni Vava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolatra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny Vavao. Manatitra ny arahaba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia mahakasika ny fividianana eto Madagasikara ny fanomanana ao anatin'izay no isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao. Ilaina ny fanovana lalam-pividianana izay tsy mbola tomombana amin'izao fotoana isiny fividianana madio sy mangarahara hoy ny fiarahamonim-pirenena. Dehibe ihany koa ireto farany fangarahana sy ny fahaleovantena ara-bola ho an'ny CENI amin'ny fividianana 3/2024 no momba io izay tsy mbola hita taratra hatreto fity nokolona. Mbola tsy hita mazava ny finiavan'ny fanjakana malagasy anana fahaleovantena amin'ny fikarakarana fifidianana hoy ny firaisamonim-pirenena ONG Ivorary raha nanaovana fanadihadiana mikasika ireo tsikera izay navoaka ny vondrona Eoropeanina momba ny fikirakirana ny fifidianana. Hatreto mbola manana fahefana lehibe eo amin'ny fifidianana eto Madagasikara ireo vondrona iraisam-pirenena. Ireto farany izay isan'ny mpamatsy vola goavana ka mitarika ny fiankinandoha ny vaomeran'ny fifidianana. Ny teneniko hoe ny afaka atao entina hoe mety hoe piste de réflexion mahakasika ny famatsim-bola alongambany aloha ny tena voalohany indrindra ho an'ny CENI no tena hoe olana voalohany indrindra ary ny fanamafisana fahaleovantena ara-bola ny rafitra taka ny contrôle ny CCFEP ny commission de contrôle du financement de la vie politique reo zany anisan'ny zava-dehibe amiko aloha mba isin'ny fifidianana fa tantsika moa dia hoe isin'ny fifidianana ekeny daholo be sy mamoaka tokoa ny valim-pifidianana marina dia teny zao dia tokony isany zavatra zay tokony misy sensibilisation éducation électorale goavana be alohan'ny amin'ny taona 3 fa tsy ampy fotsiny le manao le liste électorale. Ny akabetsahany famatsim-bola eto amintsika dia ny vatsiny ny firaisambe ny vondrona ny firenena maneran-tany ny communauté internationale mamenatra ny teny an'izany nefa izay ny marina. Ankilan'izay nilaza ny teo anivon'ny KMF CNOE fa mbola maro ireo letsika tokony arenina mba hisian'ny fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Ny famaritana sy ny fanavaozana ny lalam-pifidianana izay tsy mifanaraka intsony amin'ny toedra raha ankehitriny no ilaina jerena akaiky fanavaozana izay arahan'ny CENI sy ireo mpandinika fifidianana miara-misalay. Tsy misy afa-tsy ny fijerena ny fomba ananan'ny mpiara-miombonantoka tsirairay avy na eto an-toerana na ny ivelany ny fangarahan'ny fifidianana miainga amin'ny fanitsinan'ny lalam-pifidianana izany. Hatreto moa zany dia mbola tsisy voakitiky lalam-pifidianana io nefa ianareo ngamba mpanao gazety mahalala tsara fa efa misy sosokevitra maromaro alefan'ny mpiara-monim-pirenena alefan'ireo mpamatsy vola ireo mpanara-maso fifidianana avy any ivelany izay eritreretina fa hanatsarana bebe kokoa tsy hoe ratsy be ny lalam-pifidianana misy amin'izao fa ny fiainana mivoatra ny zava-misy mivoatra dia tokony hanaraka izay fivoarana zay isika ny miteny hoe tena tsy mifanaraka sarotra ny miteny koa hoe mifanaraka sarotra fa ny isika miteny hoe misy fifidianana natao tao izay tsy voatery hoe tonga lafatra manko fanatsarana azo atao. Ankoatra izay fanavaozana ny lalan'ny fifidianana izay ambetindresaka ireo firaisamonim-pirenena ireo ilaina ny fanavaozana ny fomba fiasan'ny CENI raha ny fanazavana. Ilaina fijerena akaiky ihany koa ny fandaniam-bolan'ireo antoko tsirairay mandritra ny fampilezan-kevitra. Eo ihany koa ny fametrahana ireo sefokotany izay isan'ny mpandray anjara amin'ny fikirakirana ny fifidianana.
Tontolon'ny fanatanjahantena voalohany amin'izao fotoana no hiatrika ny fifaninanana tranona 2024 ny Barea-ny Madagasikara. Taorian'ny lalao no ionan'izy ireo tamin'ny Botswana tafiditra anatin'ny fifanitsanana no tanterahana teny amin'ny Kianjabe ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Adsala ray no voka-dalao ny sarahany ekipa rotonta izay natafita ny Barea ho an'ny Algeria mandritra ny tranona 2024. Abraham Randriamanana. Nanomboka tamin'ny 4 androany teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny lalao nionana ekipa pirenena Malagasy ny ekipa pirenen'ny Botswana tafiditra anatin'ny lalao miverina sady famaranana ho an'ny fifanitsanan'ny Channa 2024. Ny famaly ny fanafiana nataon'ny ekipa rotonta nandritra ny fizaram-taona voalohany teo amin'ny minitra faha 20 no natafiditra ny baolina ny Barea-ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny dakan'ny Carlos mpilalao avy amin'ny CFFA. Nijanona tamin'ny sareny ohatra ny voka-dalao teo amin'ny ekipa rotonta teo amin'ny fiafaran'ny fizaram-taona voalohany. Nandritra ny fizaram-taona faharoa, napiditra baolina iray ny ekipa pirenen'ny Botswana tamin'ny alalan'ny Johnson ary sahala ray no ray ny voka-dalao teo amin'ny minitra faha 40. Arak'izany, ray no ray ny vokatra ny isarahan'ny Barea-ny Madagasikara sy ny Zèbre-ny Botswana nandritra ny lalao famaranana ny fifanitsanana. Tafakatra ho amin'ny fifaninanana Channa 2024 tanterahiny an'ny Algeria ny taona 2024 araka izany ny Barea-ny Madagasikara. Voalohany ho an'ny ekipa pirenena Malagasy milalao eto an-toerana ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana Channa. Fahafapo tamin'ny voka-dalao nataon'ny Barea Channa ny mpanazatra maître Rorora ny fanambarana nataony taorian'ny fionana tamin'ny ekipa pireneny Botswana tamin'ity androany ity tratra ny tanjona ho an'ny ekipa pirenena ary vonina hiatrika ny fifaninanana eo amin'ny dingana manaraka sika raha ny fanazavana. Faly satria hitanareo ihany le vonina teo endana be tsy voatazony le boakely le raisy satria nafatalay tamin'iny izy raha roso ray ny baolina ka nandresy izy izy kany misaotra amin'ny boakely mpilalao na voatazona zanana na dia hoe ady mafy be ary misaotra ny mpijery satria tena nanoana hatramin'ny farany mpijery nanoana dia makasitraka mafy be tao anaty akitra taon'ny foana mafy be so nan'Andriamanitra fa afaka zay zava-dehibe zava-dehibe sept points zany 10 points sur 10 tao anaty afa-po tamin'ilay izy misaotra zay ny zava-dehibe zay ny tanjona araka tamin'ny tenisy fédération qualifié any amin'ny Channa tratra le tanjona matsiaro maivamaivana. Fifaliana satria efa ela manirina ny andehanaka any amin'ny Channa raha fanterina zaho miterina satria anjalaka amin'ny Channa dia tonga be tanjona mino fa mitoy amin'ny baolina ry mianakavy ny vahoaka malagasy mafimafy le aloha teo miala tany zay dia fanatsapa hoe mafy ny mahatsara eto na dia nazesy reny oasary tany dia ino ny vokatra isaorana ny eo ambony isaorana rehetra malagasy rehetra ihany koa nanoana reny. Jantsika eo ny momba izay efa nahazo vokatra tsara ihany koa ny ekipa pirenena Malagasy tamin'ity androany ity ka ny fiomanana midingana manaraka araka izany no mila amafisina kokoa manomboka eto. Tontolon'ny toe-karena kosa indray dia nisy fiatsarana ny sandam-bola Malagasy tato anatin'ny 3 volana farany hoarina amin'ny euro. Isan'ny nahatonga izany ho ny pahy toe-karena ny fidirany vola vahiny avy amin'ny sehatra ny mpizahan-tany vahiny. Azo atao hatrany manatsara ny ariary hono fa nihokevitra raha voafeny fiakarany vidim-piainana olona sainy. 24,4 ariary androany ny euro iray raha 7,4 izany tamin'ny 3 volana lasa. Ho an'ny dollara misy sanda 4,4 ariary izany raha 3,7,3 ny volana jona teo.
araka izany ny anazoaina no arina tamin'ny euro ary ny andanja ho arina tamin'ny dolara ny ariary. Anton'izay ny fienan'ny lanjan'ny euro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny krizy ateraky ny ady eo amin'ny Ukraina sy Russia. Etsy ankilany nanatsara ny sandam-bola malagasy ho arina amin'ny euro ihany koa ny fitombon'ny mpizahan-tany tonga eto Madagasikara taorian'ny firongatry ny valanaretina Covid-19. Tato anatin'ny telo volana farany dia hitantsika fa efa nanomboka niverina ny fizahan-tany dia ny fizahan-tany ireo mpizahan-tany no mitondra ny vola vahiny. Ny iray faharoa dia ny eo amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Ny fiainan'ny fanafarantsika entana avy any ivelany dia mampihena koa ny vola vahiny mivoaka zany. Ny mety ampihena ny fanafaran'entana avy any ivelany dia ny fiakaran'ny taux d'inflation tato anatin'ny telo volana izay koa. Satria rehefa misy ny miakatra ny taux d'inflation dia mazava ho azy fa mitady vola maro kokoa zany tsika ahafahantsika manavatra entana avy any ivelany. Tokony ho fehezina ny fiakaran'ny vidim-piainana ho iatran'ny faneho-keviny anomezana aina ny sandam-bola malagasy ary ampiana tosika ihany koa ny famokarana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny vokatra eto toerana ihany no ezahantsika jifaina dia mihena ho azy ny fanafarantsika entana avy any ivelany. Dia rehefa miakatra ny vokatra atao anatintsika dia afaka moramora kokoa ho an'ny ireo entreprise, ho an'ireo orinasa eto Madagasikara atao toerana indray ny mindram-bola afahany manao investissement ndray kokoa dia afahantsika manondrana na mirelancer ny ekonomia antsika atao anatiny ihany koa. Ao amin'ny objectif d'inflation tokony manana tanjona ao amin'ny inflation antsika hoe ezahana ampihena ny taux d'inflation amin'izay afaka tsika mirelancer ny consommation ny demande intérieure. Ho mafy ny fiakaran'ny vidim-piainana raha mbola mitoy ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro any ivelany ho iatran'ny fanazavana. Raha tiana ny anatsara ny sandam-bola malagasy, tokony omena tosika ireo orinasa eto an-toerana ahafahan'izy ireo mampipombo ny famokarana, ameno ny tsena eto anatiny sy hitodika amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mifanindran-dalana amin'ireo ny fitoniana eto amin'ny firenena, tsy hampimotra indray ireo mpizahan-tany izay isany miantoka ny fampidirana vola vahiny. Ao anatin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany dia manano ho avy ny sehatra ny fizahan-tany ireo mpisehatra manoloana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ny ezaka natao hamerenana ireo mpizahan-tany ho ny Fédération Nationale des Guides 5. Ina ho very zany raha tsy misy ny fitoniana mialoha sy mandritra ary ao aorian'ny fividianana. Izay ho tanterahana eto amintsika ny taona 3 olona saina. Manomboka miaron-doha ny sehatra ny fizahan-tany taorian'ny krizy ara-pahasalamana. Nisy ny fampahafantarana natao teto an-toerana sy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena isarihana ireo mpizahan-tany antony fitombon'ireo mpitsidika tonga eto amintsika ary mahavelom-boly ny ezaka ho ny FNG na ny Fédération Nationale des Guides saingy mampanahy ny toedra raha-pirenena. Action ny promotion natao hatramin'izay dia misy vokany foana le izy ho an'ny taona ho avy. Nisy ohatra hoe ny festival de baleine ireny zao festivalna surfing ohatra comme par exemple misy akony foana ireny ho an'le destination zany na amin'le fotoana anaovana le promotion na rehefa avy eo dia tena maniry zany zay ny zavatra tena hoe mila mitandremana fotsiny dia le resaka sécurité le resaka instabilité politique zay mety hisy ohatra satria tsika ndray zao efa miditra vanim-potoanana fifidianana amin'ny 2023 ka ny raharenay zany ny vavahanay dia mba ilaminan'ny rehetrarehetra dia rehefa tonga ny fifidianana tonga indray ny tourisme anisan'ny mampidi-bola tsy mila tsontsika mankata-bola any amin'ny firenena hafa rehefa développé ny resaka tourisme satria ny tourisme ny tena anisan'ny mampidi-bola be indrindra amina sehatra araka ekonomika eto Madagasikara. Miantso ireo mpiantsehatra ara-politika sy ireo mpikarakara ny fifidianana ny FNG hijery ny tombontsoan'ny firenena sy ny toe-karena malagasy amin'ny fifidianana izay ho tanterahana mba hizorana izany ampilaminana tsy hampisy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatra hafa. Ankoatra izay, iroso amin'ny fampiofanana ireo mpiseradiny federasion amin'izao fiatsarana ny sehatra ny fizahan-tany izao. Ny fipetra manokana tokony atao zany zao dia tokony hijerena fanatsarana ny fahaiza manao an'ireo mpitaridy satria nandrinan'izay roa taona izay somary niato kely zany le asa misy akony izay
fahalalana de base, zany hoe compétence de base a, renforcement de capacité an'le resaka pitardy. Ahona koa ny fomba fanamana tsara amin'ny fitariandy, ny tosike zany compétence technique ilaina, ohatrany hoe fomba observation na biby, technique fampiasana amina fitariandy. Fa mety kanefa naizana zany mety tsy mbola maharitra zany satria mbola ohatrany hoe vonjy rano vaky kely fotsiny zany ny ho an'ity saison touristique zay efa tsy tena hoe naharitra firy tsony satria tsika hoe fa manomboka mois de septembre efa manomboka mois de octobre novembre eo zany efa mety manomboka indray zao ny saison basy. Sehatra isan'ny marefy ny fizantany ary sarotra ny mamerina ny fahatokisan'ireo agence de voyage any ivelany hivarotra indray ny destination Madagascar raha isy ny korontana hoy ny FNG antony anairan'ireo mpiantsehatra isan-tokony. Lafomba hafa kosa indray dia manohitra ny fitrandrahana fasika manodidina ny renirano izay mandalo amina fokontany maro. Ny mponina ao amin'ny commune Ambalavao district Antananarivo Atsimondrano amin'izao fotoana izao. Ny fambolena izay antom-pivelomana izy ireo mihitsy no simba tanteraka amin'izao fotoana noho ity fitrandrahana ity raha ny fanazavana mirana Clara. Nampiakapeo ny mponina ao amin'ny kaominina ambanivohitra Ambalavao distrika Antananarivo Antsinanana androany. Antony ny tsy faneken'izy ireo ny fakana ny fasika ao amin'ny renirano Andromba izay mandalo amina fokontany 5 ao anatin'ity kaominina ity. Akoatra ny fahasimbany lalana ateraky ny fifezivezen'ireo kamion mpitatitra fasika, maro ny fahasimbana ateraky ity fitrandrahana ity raha nambaran'ny mponina. Fahasimbany zavatra voalohany satria anaovan'ny zareo akeriny zany aka fasika eto aminay eto. Laviny fokon'olona io. Misy taratasy maromaro vita soni efa neken'ny fokon'olona. Dia nalefanay tany amin'ireo ambaratonga mpanjakana ka laviny tanteraka ny fakana fasika eto satria simba ity fananana ity. Io fananana be io no potika sy ho rava. Ary tanàna iray manontolo ireo dia ho potika daholo satria hosikirin'ny olona ny vody-tanety iosaka ny tambolon'ny olona ho potika ny tetezana. Lavinay marin-drano ny fakanany fasika. Antony anankiray voalohany milalina ny rano, milalina zany ny tany raha voalaina ny fasika dia milalina io kanady ny lavadranonay amin'io tanàna sy vohitra io aza dia tsy misy faritra kanefa zay tsy mba manana rano fisotro madio fa manao lavadrano isa tokantrano. Anisan'ny taranan'ny mponina ny fahitana fa olombitsy no mahazo tombony amin'ity fakana fasika ity ary nanome alalina izany ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune na teteo aza ny fandavan'ny mponina. Ny zavatra tena ohatra manampalahelo anay tamin'ity resaka fasika eto amin'ny fokotaninay ity dia efa nandalo fivoriam-pokon'olona izy ity. Rehefa nandalo fivoriam-pokon'olona dia nolaviny fokon'olona. Nefa ny zavatra nampalahelo anay dia ohatrany hoe lasa voadingana tapika izay. Fa malahelo aho mijery ny ankizy kely rehetrarehetra tompoko raha opitehana ny tany fivelomanay. Ny fivelomanay nge tompoko dia tatsay, mpamboly, tambany vohitra araka ny ana nefany ny tena mampalahelo aho olona 7 sy 8 no andray tombotsoa. Loza manantanina ho an'ireo mponina amin'ireo fokotany izay mivelona amin'ny alalan'ity renirano ity raha mitoy ny fitrandrahana ny fasika raha ny fanazavana. Satria ny tontolo ambanivohitra nge ka ny rano ny ankina ny fiainany satria izy mamboly. Dikan'izay dia zao hoe potika aloha zany zao ny any amin'ny faritra Sisaony, any amin'ny commune Tsefa, any amin'ny fokotany Ambatofotsy, tsisy fasika azo alaina intsony any. Nivadika ny camion dia nandeha indray izy nisaka nakany amin'ny commune Ambatofahavalo dia potika koa ny lalana mazava ho azy. Amintsika miteny zao izy dia tonga aty amin'ny commune Ambalavao indray. Mijaly ny olona aty amin'ny fokotany aty satria zao hitantsika maso zao ny zava-mitranga. Zao natao hoe zao tsy kolona naturel zao zavatra tazantsika zao fa kolona namboarina. Olona zany nanototra an'ilay toerana mahazo an'ilay rano. Hisy ny fivoriana izay ho tarihin'ny ben'ny tanàna any an-toerana miaraka amin'ireo fokon'olona amin'ny lahady ho avy izao mahakasika ity fitrandrahana ity. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny toetra rà aorian'ny fivoriana. Tranga mpiara-monina kosa indray dia lehilahy iray mpitarika fivavahana no natolotra ny fampanoavana omaly ary nidoboka ponjavonjomaika no ny erisetra ranofo nataony tamina tovovavy miisa 3 izay mivavaka ao amin'ny fiangonana misy azy andy mirana Clara. Toy izao ny fitarainan'ireo tovovavy 3 izay niara ny fanolanana.
dia mila mahazo tsapa mampanikon'andriamanitra dia nefa ozy izy mihosotra hatrony findra raha tsy hamerina fifampikasoana mampanikon'andriamanitra ana hoe amin'ny rehefa rehefa niteneje hoe tsy vitako dia namorosiana amin'izay izy ampiavy amin'izay izy avy rehefa forceny ihany dia natavany tamin'le tany satria teny amin'le toerana le tany dia natavany teo dia forceny amin'izay Ini tenennya ke Aziz ke Beno, tenennya ke Dewa, ini tenennya Afia Reti, itu ada itu Alexander saya desis, itu desis itu kawa, itu ini tenennya ada semu, Suya. Araka izany tonga nanao fitarainana teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana noho ny fanaona mpiofana pastera azy ireo ireto tovavy telo ireto 13, 14 ary 15 taona izy ireo. Vao mariny mpitsabo araka izany fa nisy ny fanolanana nahazo azy ireo. Taoriny ny fanadiadiana no samborina avy hatrany ilay pastera milaza azy ho profeta. Rehefa zany dia taritin'Andriamanitra profeta fa raha te ho tafita raha te ho lasa lavitra dia mila ositra avy amin'Andriamanitra ary misitra avy amin'Andriamanitra dia tsy azo fa tsy amin'ny alalan'ny fampikasoana ny firaisana ranofo. Dia toy izany avokoa no fomba nanaovany sy nanolanany ireo ankizy ireo. Fanetanana tsy voatery any anatin'ny toeram-pilanonana, tsy voatery any amin'ny be ankizy be no ahitana fanolanana fa amin'ny lafiny rehetra noho izany manentana ny ray aman-dreny anara-maso rehefa ny zanany hijery tsara ny zavatra tokony hametrahany any zanany. Ankoatran'ny fanararaotana ranofo nahazo ireto tovavy ireto, asain'ity pastera ity manao karazana seho an-dalana amin'ny alalan'ny hira sy dihy ihany koa izy ireo ka alain'ny pastera avokoa ny vola azo amin'izany raha nambaran'izy ireo hatrany. Nidoboka Ponja Vonjimaika ilay pastera 430 taona izay voalaza fa nanolana ireto tovavy miisa 3 ireto. Dia izay no koa no entintsika miara-misendy vetivety anaty doka fohy nitoindra raha fisolokiana nataona teratany vahiny iray mahakasika ny tranombarotra iray eny Analakely eo ihany koa no mahakasika ireo manana fahasembanana miroso amin'ny fangatahana eny Vandreny indrindra rehefa zoma toy izao rehefa avy eo no ana ratsika izay. Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Verrouillé. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay haingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isanandro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Niaraka taminareo no nanarahako tantara-pitiavana mamy. Nahitako karazan-tany maro samihafa. Nienako ireo lalao baolina kitra malaza eran-tany. Teo anilanareo dia tena torane. Raha tsy anareo, tsy niena fihetsy ampo isan-karazany aho. Nahita tantara nampangitakitaka. Tantara maro sady tsara niarahako taminareo. Koa izay no mahatonga ahy an'olitra ny tsara indrindra hatrany. Eo anilana ho foana. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation.
Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape et je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa azo jifainany amin'ny magasin Aigle d'Or manerana Madagasikara zao. Ireo akanjo Aigle d'Or vaovao be, zato isan-jato gasy et stylé. Aigle d'Or, manandratra avony antsika. Mamelona ny arabatra ny tongo klasia tongo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay dia nilanja sora-bavety Androany ireo mpivarotra sy tompony tranombarotra iray eny Analakely. Mitaky ny alany ilay teratany vahiny amin'ny trano etsakilan'izay. Na efa voapirofo aza ny fisolokiana nataon'ilay teratany vahiny tamin'ny fahazonany trano. Antony namoahany fitsarana didy fampidirana ponja azy tsy mbola nivoaka ny avis de recherche ho azy hatramin'izao onona sainy. Ny volana Jolay teo no nivoaka ny didim-pitsarana mampiditra ponja teratany vahiny iray noho ny fampiasana taratasy osoka tamin'ny fahazahoana tranombarotra etsy Analakely. Hatramin'izay tsy mbola nisy ny avis de recherche nivoaka ary manao ny fiainana andavanandro n'ilay voaroroy. Nilanja sora-bavety androany ireo mpivarotra sy ny tompony trano manoloana izany trangan-javatra izany. Satria tompo-trano nefa lasany gasy indray ve tompoko no samborina nefa ny esinoa MD tsy samborina fa ny zanako indray ny samborina. Zay nge tompo-trano tompoko fa tsy manao etsika ny ratsy zay fa haka ny tranonay zay e. Mitaraina mihitsy tompoko fa ilay fanjakana malagasy tsy mandeha amin'ny zelony mihitsy. Satria manao osika manao tsirary ny osino io nefa manjary tsy samborina MD zany eny mandat de dépôt e. Nefa gasy miteny milaza ny tranonay zanako manao hoe miala amin'ny trano ve lasa samborina tompoko. Tena mitaraina tompoko fa malahelo gasy zahay gasy ray gasy reny nefa tsy mahazo rariny fa ny sinoa indray mahazo ny rariny. Izy tsy mandofa trano aty aminay mihitsy fa ny mpanofa ny boxa no forceny tsy maintsy mandofa trano any aminy amin'izao. Raha ny fantatra navotsy ny mpitandro ny filaminana ireo tompo-trano sy mpivarotra taorian'ny fiainoana azy ireo. Tsy ahivina tranombarotra iray eny Analakely ahitana mpivarotra 200 no bodona teratany vahiny iray na efa tapitra aza ny fifanarahana. Nampiakatra ny raha tena anivon'ny fitsarana ny tompo-trano ary nahazo rariny sy voapirofo ny fampiasain'ilay teratany vahiny taratasy osoka tamin'ny fahazahoana ny trano.
Nivoaka ny didy mampiditra azy amponja saingy tsy nisy ny fisamborana hatramin'izao noho ny antony tsy mazava eo anivon'ny fitsarana hoy ny tompotrano. Riabavilanitra kalaza amin'ny agadina hip-hop eto amin'ny tanàna indray no vahintsika ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Miarabanao Josimena Makoa tonga soa ato anatin'ny vaovaon'ny kolo amin'ity ala ity. Misy ny hetsika mako atoro izay karakarainareo amin'izao fotoana manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io. Ya mako atoro zany tournée préparé-ny Makoa efa ela izy io dia amin'ny 30 octobre zao au Palais des Sports miaraka amin'ny Shine, Dinize, Eljo, Shadow, Boy Black, Dalvis, dia ny tegna koa agnatiny akao Lion Hill. Efa zavatra namboarina efa ela izy io fa zao zay vao tegna nisy fotoagna hoe agnanaovana ananjy ary manomboka eto Antananarivo le raha. Inona ny tena isany hoe antony nanaovana ny hetsika ho famondronana an'ireo ataontsika hoe kalaza ao anatin'ireo gadon'ireo ve ny tena isany namondronana ny hetsika sa hoe elaela tsy nisy ny hetsika karakarainareo ka antony nanatontosana azy? Efa ela mihitsy le izy ny faniriana ho atao eto indrindra i Shines Denis zany efa zay mihitsy plan-jareo dia noentinjareo zay le zandry agnaraka anjareo agnatin'ny le aventure. Misy ihany koa amin'izao fotoana ny ataontsika hoe single na ny sanganasa vaovao izay nivokarinao eto ianao tsara indrindra hoe hitondra fampahafantarana bebe kokoa mahakasika izay. Ya, vao single vao niboaka vao teo mihitsy izy tamin'ny enina teo dia disponible ao amin'ny Facebook moa zany ary amaraigna izy disponible amin'ny YouTube dia amin'ny herinandro akeo izy disponible amin'ny plateforme jiaby Spotify, Deezer dia manentana antsika mba i-stream amin'ny Spotify ary hijery anazy i-partage. Ilefa io efa ela i single i nomaniko ary single agnatin'ny album izay hiboaka tsy ho ela Nenga anarany. Ny single ve tsy mifanalavitra amin'ireo ataontsika hoe vokatra nahafantarana anao tao anatiny taona maro? Ya. Single ny tegna nahafantaran'olo ana fa zao amin'izay zay vao pare tsara ary nanomagna an'ilay album dia akao ny ahitana tegna vokatra maro be. Eto ary ny fanentanana farany hoentinao mandritra zao fivahiniananao ato anatin'ny vaovaon'ny kolo zao hanentanana ny olon-drehetra mahakasika an'ity hetsika izay ho tanterahanareo mahakasika ny Mako atoro ity. Ya, mankasitraka ny Kolo TV aloha nandray dia mankasitraka n'ireo mpiara-miasa ny Telma Madagascar, mankasitraka koa ny Shine Denise manentana antsika jiaby fa dia seho tsy tsara nisy tamintsika taketo io ary amin'iny fotoagna ahafahantsika gasy mientagnentagna indrindra tamin'ny raha jiaby izay nandalo tamintsika taketo ka magnentagna antsika jiaby tanora izay mimpankafy tsy handiso fanantenananareo zay efa niomagna zay efa ela zay ny pare magnentagna antsika jiaby mba ho avy ary ny ticket dia disponible ao amin'ny Ticket Place amin'ny lien ao amin'ny Facebook magnaratsara anareo fa akao info jiaby ilainareo mankasitraka. Fendefeny fanazavana mahakasika izay ankasitrahany ianao Josimena Makoa ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovaon'ny kolo tamin'ity ala ity. Mankasitraka anao koa Yves Richard dia bonne soirée daholo tsika jiaby. Fa vary safiotitra hatramin'ny enina taona isan'ny taona no ezahana ho vokariny eto Madagasikara manomboka izao ao anatin'ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ankoatra ny fampiakarana ny taham-pamokarana tanjona anatin'izany ny fifanohanana amin'ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo ho izy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. 5 alina sy 3 hetsy hatramin'ny 10 hetsy taona isan'ny taona ny tsy fahampin'ny fotsim-bary eto Madagasikara tao anatin'ny taona maro olana ny taham-pamokarana isaky ny hektara izay tafidina hatrany amin'ny 500 raha mitaha amin'ny firenena aziatika na efa nahitam-bokany indrindra mahakasika ny taham-pamokarana aza ny fivoizana ny teknika am-pambolena mbola lavitra ny ezaka hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny vokatra eto Madagasikara dia vary akotsy hatrany amin'ny 9 taona no tokony vokarintsika anatin'ny taona iray zay ny tanjona. Raha ny taom-pamokarana 1.20 sy 2.20 teo dia nahatratra tany amin'ny 7 hetsy 7 taona isika. Zany hoe nisy fiakarany raha oharina tamin'ny taom-pamokarana teo aloha dia nisy fiakarany hatrany amin'ny 2 hetsy taona ny vokabary no ireo ezaka marina tao. Raha ireo no
ampitahaina amin'ilay tanjona enina tapitrisa dia mbola misy any amin'ny 2 tapitrisa taonina zany injerintsika. Ankoatra ny fampiakarana ny velaran-tany Ambolembary izay mbola manodidina ny 7 tapitrisa hektara sy ny fahaiza-miatrika ny fiovan'ny toetry ny andro, maro ny teboka mila fanatsarana ho fampiakarana ny taham-pamokarana. Antony fiara-miasa ny fanjakana indrindra ny ministera-piay amin'ny orinasa tsy miankina misehatra amin'ny fambolena vary safiotry manomboka izao. Mpamboly dia azo lazana manao vary avokoa. Ao anatin'ny tetikasy ihany koa zany tsy vitany fotsiny ny hoe mampitombo ny taham-pamokarana isaky ny hektara eo amin'ny 3 taonina isaky ny hektara eo miakatra ty amin'ny 20 taonina isaky ny hektara. Zava-dehibe tokoa zany. Ao anatin'izany dia mazava loatra fa azo tombotsoa tokoa ireo tantsaha satria ny fidiram-bola ao amin'ny tantsaha zany azo ampitomboana 5 aboeny farafahakeliny dia ny bénéficiaire direct nareo mahazo tombotsombo vatana tonga dia any amin'ny tantsaha no mipaika fa tsy misy akory no elanelany. Androany no tontosa teny anosy ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny orinasa mpisehatra anatin'ny fambolem-bary safiotra. Faritra 12 eto Madagasikara no voakasika ka isan'izany ny toerana sopotry ny fambolem-bary toy ny any Alaotra Mangoro sy Menabe, Itasy, Bongolava sy ny maro hafa. Tatsaha madinika ny 5 sy 1 hetsy ihany koa no ezahana omena tosika amin'ny famokarana ny vary safiotra eto an-toerana raha ny votoatin'ny fiara-miasa izay aharitra 5 taona. Fanivelona tamin'ity androany ity ny fanatanterahana ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga atao amin'ny komuna Ambohimanambola natao izany atao orian'ny fangatahana mponina ny amin'ny famerenana ny tsena VMMM teo ihany koa ny fanampindro ray aman-dreny herinandro mialohan'izao vidiran'ny mpianatra izao. Abraham Randriamanana. Tao amin'ny distrikana Avaratrano sy ny distrikana Manjakandriana androany no nanovizany famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny VMMM na ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Isan'ireo namerenana ny hetsika ara-tsosialy ny tao amin'ny komina Ambohimanambola. Manampy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny fisian'ny hetsika raha ny fanazavana. Le mba fidiran'ny mpianatra dia mba kokoa le vidin'ilay kaheta. Tsara aloha kalitao an'ilay izy mba tsara le carreau anatiny tsara. Efa niomana nisy ny teny maly dia niomana mihitsy ny akony. Ao an'ilay zanako menadary eto zao. Kahie dia stylo. Manampy ihany le satria mba mikidina kely azy ny prizy hatramin'ny olona hafa. Tena ilaina mihitsy fisinitsena ohatran'izao satria mba eo mba afaka le fahaserana ny ray aman-dreny. Sarotsarotra kely no fampidirana mpianatra amin'izao. Eo amin'ilay dora zany zao somary niakatra kely ny doran'ny ampianarana amin'izao. Nefa fahaserana ny ray aman-dreny enjana be amin'ilay fidiram-bola. Tena hita mihitsy fisin'ilay izy aloha teto dia misaotra betsaka anareo izay mba tonga aty aminay. Zao vao nahazo vola zany dia zao vao mividy. Na ihany taloha hoe nisy tamin'ny teo alohan'izao androany vao fotoana mihitsy. Misy tombotsoa amin'ilay toe-tsain'ilay ankizy zany hoe ka ny taom-pianarana vaovao dia ilaina vaovao daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Fandroany tamin'ity taona ity no nanatanterahana ny tsena VMMM ho an'ny komina Ambohimanambola. Ataon'izany ny fangatana nataon'ireo ray aman-dreny. Mamaraparana ny fivarotana kahie amin'ny vidiny tena mirary ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny eto Ambohimanambola zao nandehananay androany. Efa nanaovana ihany teto tamin'ny nanomboan'ity hetsika ity tamin'ny volana début août teo. Dia tamin'izany zany nisy ny olona tonga fa tena nangataka ny olona mba hiverena satria tsy mbola nanambola ny olona tamin'izany. Le hita alonga zany le izy fa tena ilain'ny olona tamin'ity taon'ity ty resaka kahie ty izay efa nataonay nandritra ny 20 taona izay ary dia mbola ho tohizanay. Ny tanjonay zany dia ny ampiditra ny mba fanampiana zany manampy ny ray aman-dreny mba hidiran'ny mpianatra malagasy tsirairay hian-tsekoly mba tsy halan-daharana indrindrandrindra manamaivana an'izay hoe fampidiran'ny mpianatra zany satria na zahay izao raha ny reny mananjanaka mikaikaiky amin'ny fampidirana mpianatra dia hitovizana zany le izy amintsika samy hoe ray aman-dreny. Ito ny amboposy anaty azy isotro ho an'ny Rahampitso Sabotsy ny hetsika ara-tsosialy famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tanterainy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga.
fa hiazo anantsirabe vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Fanampiana mitetina 50 euro no nomeny Lions Club rano viso ho an'ny hôpitaly CRMM ao Antsirabe. Fitaovana entina andraisana ny tanan'ireo marary trapahasembana na marary ny aretin'ny vanitaolana sy ny taolana ary ireo manao fanarenana ara-batana tonga ao amin'ny hôpitaly Kolo Antsirabe. 17 taona nijoroana ny CRMM eto Antsirabe na ny Centre de rééducation motrice de Madagascar, izay anisan'ireo hôpitaly mandray tanana ireo olona trapahasembana rehetra mahakasika ny vatana sy ireo olona manana aretina eo amin'ny taolana sy ny vanitaolana ary ny fanarenana ara-batana. Arak'izany dia nanolotra fanampiana ho an'ity hôpitaly ity ny fikambanana Lions Club rano viso Antsirabe sy ny association Cléria ny alakamisy voalohan'ny volana septambra 2024 lasa teo. Fitaovana entina mitsabo izay mitetina 50 euro ho fitsinjovana ireo marary izay tsaboana eto raha nambarany Filopitarika. Le fitaovana matériel orthopédique dia activité CRMM no mifanaraka indrindra amin'le fitaovana satria ireo no nanananay, ireo no azonay nomena zany. Dia ny CRMM no safidiana satria ny CRMM no mampiasa an'le fitaovana. Mitentina hatrany amin'ny 1150 euro any ho any. Misitraka an'izany izay olona rehetra mihilana izany eto amin'ity toerana ity. Ny Lions Club dia manao asa soa rehetra fa misy an'le 5 axes principales dia tafiditra ao anatiny ny diabète, ny vue, ny cancer infantile, dia ny environnement, dia ny wi. Marary manodidina ny 2 taona no andalo eto amin'ny CRMM Antsirabe ary anisan'ny olana lehibe sedrain'ity hôpitaly ity tsy fananan'izy ireo ny fitaovana radiographie ahafahana mitaratra ireo marary ho tsaboana. Tondra fisaorana araka izany ireo mpitsabo tamin'ny fanampiana izay nataony ny avy eo anivony Lions Club rano viso Antsirabe. Dia afaliana be ao anay mandray an'izao. Ilaina mihitsy io zany satria ny anay ato zany dia fitsaboana ny olona atao hoe sembana amin'ny ankapobeny dia tena mety daholo reo. Mety daholo zany fa isorana be Lions Club zany namehandreo. Misy ohatra hoe fampianatra mandeha dia misy kiraro dia misy betapetsaka le izy fa ho amin'le fampianarana azy mandeha daholo zany dikan'ireo zavatra rehetra hoe izay zany miara-miasa amin'ny région anankitelo Moromania, Vatovavy dia Bongolava dia any misy tonga dia vagy 10 tonga dia raha 10 ny tonga avany tsy araka mihitsy an'ireo. Zay vatangatahana amin'izareo aloha mbo tonga anampy matetika hoe zavatra tsy ampy dia imagerie zany hoe izay tsy manana radio. Ny conio radio dia lafo be dia misy karazana imagerie iray koa any amin'ny bloc spécial le izy dia zay kosa zany koa zay zany lafo be kosa zay ny tsy ampy karaha ohatra mahita fanampiana moa dia vao maika tsara. Isan-taona dia manao tolo-tanana eto amin'ny hôpitaly CRMM ny Lions Club rano viso Antsirabe tanjo fikambanana ny anaovana asa soa trano amin'ny mpiarabelona indrindra fa ho an'ireo mponina eto Vakinakaratra. Isan'ny ireo nahazo tombony manokana tao anatin'izay fampitovan'izay ireo olona manana fahasembanana raha iny vaovao na raha antsika teo iny. Izy ireo izay amampolo no amiroso amin'ny fangatahana eny amin'ny faritra Ivandry. Manararoatra ny fijanonana sy ny fitohanan'ny fiara rehefa zomato izao ny andro. Misy amin'ireo orinasa karana eny amin'ny manodidina no manome vatso ho azy ireo isaky ny farany volana raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana tamin'ity androan'ity. Lasa asa fivelomana ho an'ireo manan-kilema ny fangatahana eny amoron-dalana. Tsy fananana asa sy fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamonina no antony raha ny fanazavana. Manana fahasembanana, be antitra sy kilemaina ary ankizy ny ankamaroan'ireo. Misy amin'ireo no raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana izay manomana ny fidiran'ny zanany an-tsekoly. Tamin'ity taon'ity moa zany dia tena sahirana mihitsy zay na nisao zao fitaovan'ny zanakay mbola tsisy tokotany nefa ny voadroano aloha zao dia ny fitaovana mbola tsy misy. Ny tompon'andraikitra amin'ny fokotany mahafantatra fa izy tsy tia lalana zany. Amin'ny arabola moa zany dia tena sahirana, tsisy fanjakana manampy. Mifangatahana ataonay dia hoe ny ataon'le malala-tanana direkta le zay na mahatonga anay aty amin'ny arabe ty ara tsisy miraharaha zany arakaraky ny tanao le hoe masarotra fiainana dia motra zay koa ny ataon'ny mpanakareny ity. Sahirana ireo be antitra sy manana fahasembanana amin'ny fitadiavana asa ka voatery miafy mangataka eny amoron-dalana
miandry ireo mahalala tantana izy ireo hameloman'ny vady aman-janany raha ny fanazavana tsy nisitraka avatsinjo sy tosika fameno teny amin'ny fokotany intsony ireto be antitra sy manana fahasembanana ireto nandritra ny enim-bolana ka ny rona amin'ny fangatahana. Raha tsy misy an'ireto vahiny karana sy ny hoe vazaha sy olona sosiabla zany amin'ny ankapobeny na vahiny na gasy voalohany indrindra tsy mianatra ny zanak'ireo tsy malofa trano ireo nakabeazan'ireo semana mangataka hitana Antananarivo ireo na olona hoe matanjakara fa tsy manana azy za miteny anao fa sady tsy mihinana ireo tsy mipetraka trano raha mijery ngamanareo eny amin'ny alina ampaty Analakely manodidina an'ity toerana ty misy matory an-dalana be dehibe no ninona tsy fananana asa dia raha tsisy mpamatsy ireo sady tsy misakafo ireo misy raha tsy mihinana mihitsy raha tsy isaky ny 2 andro ireo mpangataka rehetrarehetra Antananarivo ireo. Fiafiana sy fiezana no toesaina entin'ireo mpangataka manana fahasemahana satria tsy misy ny loharano kasa entina miatrika ny fiainana noho ny tsy fananana asa mifanaraka amin'ny toe-batany ka miompana amin'ny fangatahana ny fidiram-bolany araka ny fanazavana. Lafomba vao hafa kosa indray dia fitaovana entina hitsabona ny hipnoterapia amin'izao fotoana izao ary efa maro ny olona liana amin'izay manerana ny Madagasikara ilaina fitandremana nefa ny fanaovana ny hipnoterapia antony azo avadika amin'ny zavatra ratsy ny fanaovana izany indrindra ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao. Zavatra iray entina hitsabona ny hipnoterapia izany hoe fitsabona amin'ny alalan'ny hipnose. Mbola vitsy hatrany ireo olona manao izany saingy maro ny liana amin'ny tombotsoa azo avy aminy. Hipnoterapia amin'ny maha-hipnoterapia anazy tena anankiroa no natambatra. Hypnose ny anankiray dia thérapie ny anankiray. Hypnose état modifié la subconscient. Modifiana ny subconscient n'olombelona anankiray ny apparentoka satria ny fiainan'ny zanak'olombelona miankina amin'ny apparentoka. Thérapie indray resaka fitsaboana zany traitement raha tambatra zany le tena anankiroa dia fitsaboana amin'ny alalan'ny subconscient modifiana ny subconscient n'olona anankiray ny fiainanao rehetrarehetra miankina amin'ny subconscient daholo miraikitra amin'ny apparentoka daholo. Tombotsoa maro be douleur ohatra manaitaina afaka esorina zany marary ianao afaka esorina betsaka be zany hoe hanala toka sigary ianao raha ngeza be ianao somary hanahena-po zany ianao amin'ny alalan'ny hipnoterapia koa afaka ataonao an'izany tsy manana fahatokisana tena estime de soi afaka atao anatin'ny alalan'ny karakaraina anatin'ny hipnoterapia zany zay zavatra zay. Fikarohana natao no nahatonga ny mirato nanao ny hipnoterapia. Mandrato sampam-pianarana hafa kosa ny terany amin'izao, manodidina ny 20 taona izy amin'izao, ary efa maro ny dingana anarainy amin'ny afizarana sy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny hipnoterapia. Azo ampiasaina amin'ny zavatra ratsy ihany koa ny hipnose, raha ny fanazavana, ary mila mailo ny rehetra. Raha intéressé aloha betsaka dia manao koa betsaka le mianatra betsaka fa le fampianarana maro ny diso. Dia lasa hoentina anaovana ratsy le izy amin'izao ohatra zao misy fandrikirekena reny nefa resaka any amin'ny tranche hypnotique daholo reny fa le izy tsy azo anaovana ratsy zany fa hoentina amin'ny tsara foana le izy raha tia hampitombo ny fahalalanao anatinao ianao dia hoentinao amin'ny tsara foana le izy anasoavana satria matoy napetraka ao aminao dia anasoavanao efa tsy anaovanao ratsy. Misy fiovana amin'ny vatana sy ara-tsaina rehefa avy manao ny hipnoterapia raha ny fanazavana ireo olona nanao izany ary isaky tanora avokoa fono nanao izany nandritra ny fandalovana tena toerana. Taloha nanao izy ohatran'ny fenifeny be zany mafisapesatra be dia natao le izy dia natao aloha le voalohany dia natao teo dia vita le izy dia mifoha avao tsy mahazo aina mihitsy dia mafisatra be ny atoka ohatran'ny hoe reratreraka be dia hoe ianao sisy tsy mahazo aina zany raha tsy za ihany no mamerina anao dia andao ary fa averiny dia naverina le izy dia nataony teo fa ianao to dia tsy mahakontrôle ny vatanao zany fa ohatran'ny hoe baikobaiko ny hoe manao an'izao vatanao dia manaraka an'ino azy fa na mi-contraire ianao dia tsy voacontrenao zany le izy dia rehefa vita le izy dia to dia maivamaivana be dia na le atoka ohatrany nafisatra be ny lohatra ny marary ary to dia maivamaivana be mi-relax. Alohany mbola tsy nanao an'izy aloha ohatran'ny nisy zavatra mazefatra be zany ny vataro ohatran'ny hoe tsy à l'aise mihitsy amin'izany manao zavatra iray dia après nanao an'izy amin'izay vita tsara izy ohatry mahazo aina tsara maivamaivana matsiaro sambatra tsara iry zany.
Mihitsy tena resaka saina zany tena ohatrany hoe masevasevatra ny saina, lasa mieritreritra zavatra be da be dia ohatrany lasa marary andoha eo fotsiny ianao dia après an'ilay tena maivamaivana tsara mihitsy. Efa maro ny fizarana nataony manerana ny faritra ary tsy misafidy olona fa saika manao izany avokoa ny olona rehetra ary mahaliana izy ireo ny fanaovana ny hypnothérapie. Vaovao mampalahelo no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Nodimandry teto Antananarivo Malialina Loholo Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany ny Toliara Andriamatoa fiandraza nanaraka fitsaboana teto Andrenivohitra ny tenany herinandro mahery taoriany lozam-pifamoivozana nahazo azy tany Osy ary zao nitarika ny fahafatesany izao raha ny fampitambavao. Tsy ahivina Loholo Madagasikara fiandraza izay nisolo-toerana Loholo Jean Marcel Iongom-belo izay nodimandry ny volana janoary lasa teo ihany koa izay ato amin'ny sampana fampalalam-baovao moa dia maneho ny fiaraha-miolo sy mankahery ny fianakavian'ny Loholo fiandraza ary ny fianakaviam-beny Antenimerandoholona ihany koa. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray any Argentine. Nisy ny kasamono Malialina ny filoha lefitra Cristina Kirchner nandritra ny fidinana nataony tao Buenos Aires. Nanameloka ity trangy ity avokoa ireo tompon'andraikitra ara-politika tany an-toerana lehilahy iray teratany breziliana ny voasambotra mpitandro ny filaminana ho tompon'antoka tamin'izany. Tout se déroule en quelques secondes. Nandritra ny fionany tamin'ireo mponina tao Buenos Aires ho malalaka misy alina, nisy ny kasety-tivitra tamin'ny alalan'ny basy ny filoha lefitra Argentine Cristina Kirchner. Voasambotry ny mpiamina manokana n'ity filoha lefitra ity hanandritra izany ny lehilahy teratany breziliana iray izay nanambana basy azy. Tsy nisy na inona ny ain'i Cristina Kirchner raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha ny vokatry ny fanadihadiana, efa nisy bala ny basy nampiasain'ity lehilahy ity saingy tsy nipoaka. Nanameloka ny fikasana hamono ny filoha lefitry ny Argentina ity ny filoham-pirenena any an-toerana. Tsy ahivina, miatrika ny fitsarana azy ankehitriny ity filoham-pirenena teo alohan'ny Argentina ity, ny tenany izay enjehana noho ny fanodikodiam-bola sy ny kolokolo nandritra ny fehim-potoam-piasany. Qu'elle a toujours rejeté. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany hankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity alina ity ka hanasananao hatrany anjony fahita lavitra kolo veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra telo soloarivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.